nisy ny vaovao lehibe teo amin'ny setiny baolina kitra tamin'ity anio ity ny ligny vakina karatra izay nampetrahano ny fivoriam-be ara-potoana ho an'ny fédération malagasy ny baolina kitra tao anatin'ny taona 2024 ity maromaro ny zavatra nisongadina sy navoitra nandritra izay hoe fivoriam-be ara-potoana izany na ny assemblée générale ordinaire izay efa fanao eo anivony fédération malagasy ny baolina kitra maro ihany koa no mendrandra zava-baovao ao anatin'izany rehetra izany kanto Ranaivoakson mpanao gazety ny televiziona malagasy dia nanaraka akaiky ny fizotrany izay fivoriam-be ara-potoana izay hofitinina amintsika vetrany ary ny fizotrany. Ny 5.0 isanjaton'ireo fédérationna ny baolina kitra maneran-tany dia efa saika navita nanova ny isa tamifeny lalam-pifidianana ao aminy avokoa raha nitatitry ny FIFA na ny fédération ny resa-pirenena ho an'i Madagasikara. Anisan'ireo teboka 20 nodiniana natao anatin'ity fivoriam-be ara-potoana na assemblée générale ordinaire natao teto Antsirabe ity izany saingy tsy nolan'ireo ligue paritra ary nahemotra amin'ny fotoana manaraka ny fandiniana azy. Ny statut dia irahantsika malala ary izay no vao nolazain'ny FIFA teo hoe ny Nigeria vao vita tamin'ny herinandro lasa izay moa nahatonga ny FIFA lasa androany izay afaka mankaty Madagasikara vao afaka mankaty Madagasikara no ireo fanaovany ny renouvellement ana statut manerana n'izao tontolo izao tsy tsika rery tsy hoe ny Afrika rery fa iraka izao tontolo izao zany dia jerevan'ny FIFA ny statut standard au niveau international fa mety misy quelques points izay hitatsika mialatsiny amin'ny teny baiko hitan'ny FIFA tokony miadapte amin'ny firenena dia iny no izahany zareo vahana fa en général dia ny FIFA no mametraka sy manampy ny fédération tsirairay avy amin'ny proposition na renouvellement na statut. Nazo fankatoavana zato isanjato kosa ireo tatitra ara-bola sy ara-moraly atao anatin'ity assemblée générale ity. Mbola maro ireo tetikasa sy fanamgoavana apetraky ny filohan'ny FMF sy ireo mpiara-miasa aminy ao anatin'izao fitantanana izao. Ny fédération dia association ifandimbiasa ny olona maro ao anatin'ny association fa anjaran'ny olona izay tonga eo izay filohan'ny fédération ny manao izay vitany izay faraheriny ampandrosoana ny baolina kitra malagasy. Tenako aloha no voafidin'ny ligue tamin'ny taona 2024 dia mitondra an'izany fédération izany ary manao izay vita ao anatin'ilay izy mba ahafahantsika mahita ary hitatsika ny match izay nataon'ny Bariavo tamin'ny Afakomaly fa nandresy tamin'ny 10-0 tsika tamin'ny Kyrgyzstan izay hitatsika fa firenena mbola tsy nilalao baolina tamintsika firenena izay ao alohantsika ary ny politika izay nataontsika dia ny hoe mba alao le any alohantsika no mba ilalaovantsika mba tsy sanatitsika ilatsaka ilay rantsika fa ampiakatra ny rantsika ary ny tanitsika rehetra mino afa mitovy amiko ianareo dia mba ho tafiditra ao anatin'ny top 100 any Barea de Madagasikara amin'ireto match amical anankiroa izay amin'ity mars ity sy amin'ny volana jona ho avy izao. Tonga teto Antsirabe avokoa ary ligue paritra 20 misy eo anivon'ity fédération ity ary nisy ny fanomezana fampitaovana azy ireo tsirairay avy izay tsy nisy nanavahana atao aoriana ny fahavitany'ity assemblée générale ordinaire ity. Mazava arak'izany izay fivoriam-be ara-potoana izay sehatra ihany koa ahafahan'ny fédération malagasy ny baolina kitra mampiroborobo ny fitantanana izany baolina kitra izany izay manomboka hatrany amin'ny section ny ligue hatraty amin'ny fédération ity ny famolavolana indrindra fa ireo taniketsany baolina kitra malagasy amin'ny ankapobeny tsy ankanavaka vao ahafahana ihany koa mampandroso an'izay baolina kitra izay rehefa tsara karakara vety amin'ny fahakeliny ireo ankizy miakatra hatrany amin'ny tanora dia anisany mianzay ny anivon'ny fédération malagasy ny baolina kitra fa mbola hijanona tao anatin'izay fivoriam-be ara-potoana izay ihany isika ny resadresaka manokana ny fanaovana tamin'ny filohan'ny fédération malagasy ny baolina kitra Alfred Randriamanampisoa mbola hoentiny kanto Ranaivoakson. Misy ny siège fédération izay isorana manokana foana ny filohan'ny FIFA Infantino momba ny fanomezana ny Madagasikara ireo
karazana opportunité zay tsy azontsika hatramin'izay fotoan'izay satria zareo mila mijery hoe ohatran'izy lay fitantanana ao Madagasikara mametraka n'ilay démocratie ve lay mpitantana ao Madagasikara dia arakarak'izay no ahafahan zareo manampy ny firenenantsika amin'izao fotoan'izao zay ilay lazaiko foana hoe misokatra midanadana ny varavaran'ny fédération malagasy ny football ahafahantsika mampandroso foana ny football iova tsy ho ela zany ny siège ny fédération malagasy ny football ary hiampy ihany koa ny ataontsika hoe terrain jeu à 7 eto Madagasikara satria anampy atsika ny FIFA isokatra tsy ho ela carion zay hitatsika fa manaraka ny fenitra iraisam-pirenena dia asa lehibe goavana zany izay nataontsika niezaka manaraka dia ny hoe tanjona miaraka amiko ary ianareo petit baolina kitra ny Barea mety mino afa mitovy amiko ihany koa dia ny hoe mba ampidiritsika ao anatin'ny top 100 Madagasikara satria ela zay tsy natafiditra an'izany tsika ezakitsika goavana be zay fa irahantsika amintsika rehetrarehetra. Izay ny mahakasika ny fivorimbe ara-potoana fa iampita avy hatrany ao anatin'ny sehatry ny ekipa pirenena isika efa miresaka an'izay baolina kitra izay ihany ny raha nahita ny vokatra tao anatiny andro voalohany teo amin'ny fenêtre FIFA. Rapitso kosa ny miditra amin'ny andro faharoa eo amin'izay fenêtre FIFA izay ao amin'ny ekipany Nzalanga national ny Guinée équatoriale ny Bareny Madagasikara lalao izay ivantana ihany koa eto amin'ny télévision malagasy izay fionany rotonta izay fa nivokatra tamin'ny andro voalohany izay nisy ny fandresena ho antsika 12 no ofitinina amintsika amin'izao. Mora tamin'ny pilalao ny Bareny Madagasikara ny nandresy ny ekipany Kirgizistan tao anatin'ny fenêtre FIFA ho an'ny lalao voalohany. 10 minitra monja nanomboana no nampiditra ny baolina voalohany ho antsika Arnaud. Taorin'izay dia nampiny Thomas tany amin'ny minitra fa 10 nitarika rono otra hatrany ny Bareny Madagasikara tsy nijanona hatreo anefa fa mbola nisy ihany koa ny baolina matiny Warren Kandi izay nanao podro tao anatin'izao fionana izao. Tany amin'ny fizaram-potoana voalohany ny baolina matiny voalohany tany amin'ny minitra fa 4 ny alohany ny ala sasatra dia 4 ny isa rehefa nampiny Clément Couturier tany amin'ny minitra fa 2 tsy nahita irika mihitsy raha tsy efa tany amin'ny fizaram-potoana faharoa arak'izany ny mpilalao mpifanandrina tamintsika izay nampiditra ny baolina izy ireo tany amin'ny 15 minitra sy fa 20 minitra isa roa azon'izy ireo raha toka mbola nanampy hatrany ny Bareny Madagasikara tany amin'ny 7 minitra na tonga no isa 12 ny batatsika ny fandresena. Andrasana arak'izany ny lalao rapitso ionantsika amin'ny Guinée équatoriale izay andevantana ihany koa eto amin'ny télévision malagasy. Ivadika taranja fa indray isika ny taranja ayady kickboxing ao anatin'ny fametrahana ny rafitra anarenana tanteraka ny taranja kickboxing amin'izao fotoana izao eto Madagasikara i maître Kelly izay anisany nitondra voalohany izany taranja kickboxing izany ary maro no malala sy ny zava-bitany raha miresaka an'izay hoe taranja kickboxing izay anisany tokony ananany ireo mpikatroka sy ireo mpitantana ny ity taranja ity ny toetsaina mahay mifanaja eo ihany koa ny folofosana lalina mba azona vokatra tsara eo amin'izay sehatry ny kickboxing izay ny famelabelarana no zarainy ho an'ireo mpisehatra ho an'ity taranja kickboxing ity no fanadiadiana hoentina amintsika manaraka. Ny fifanajano, ny fananana toetsaina miabo ary ny fanarahana sy ny fahafehezana ireo fitsipika mifehy taranja no antoko ny fombiazana ho an'ny taranja kickboxing. Zava-dehibe ihany koa ny fahazahoana fiofanana feno indrindra ny lafiny ara-teknika. Ho antsika eto Madagasikara mila mitodika amin'ireo olobe nitondra izany teto isika raha tia anarina indray ity taranja ity. Ny toetra tokony ananan'ny ireo mpitantana na club io na fédération io na section io olona tokony efa nijaly tao anatin'ilay kickboxing aloha voalohany indrindra tao anatin'ilay sport
iny olona iny a mahafantatra ny faharariana zay ny ainany tao anatin'le sport dia afaka mandanjalanja zay hitondran'ny elemany avy teo amin'ny hoan'ny mpikatroka fifanajana discipline rehefa hain'le mpikatroka sy hain'le moniteur mametraka ny discipline ao anatin'le taranja ao anatin'le club misy azy dia mandeha le sport mba tsy hitenenany olona sport na jalamboto le fifampifehezana hoentiny tsirairay sy fifanajana surtout fiverenana amin'ny fototra zay niaingana. Manaja tanteraka ny rafitra misy ary efa nisy ny fifampiresana natao mba afahana mametraka rafitra vaovao hoentina anarinana ny kickboxing eto Madagasikara i Maître Kelly Rasoanaivo. Za tompony mitsy miangavy mba ekeo nareo tompona ndraiky tany ambony any le fangatahako anatsarako ity tsaranja zay netiko eto Madagasikara ity be dia be ny zavatra azy mbola hitsy eo miaraka amin'ireo teknisianina rehetrarehetra eo ary mba manao descente any mba ahafantarany vahoaka hoe iny tokoa Maître Kelly fa midina any fotony koa mijery ny zavatra azy azo izy roa taona ihany zay mba angatahako fa roa taona zany fa betsaka zany za akory tsy manohatra ny eritreritry ny sasany hoe ikontra fanjakana zany nanongana fanjakana zany hitondra olo lahatra zany igriva tsy zay misy le objectif atoko firenena zao fa mampalahelo ary zay alahelo anatin'ny firenena tazako zay tontolo ny kickboxing ino aloha ny zoako ino ny droitako dia ino ny ahitsiko satria za no mitondra azy teto be dia be ny zavatra azoko antsinan'le izy ny zavatra tiako tonga anatin'ny sain'ny mpona kickboxing rehetra fotsiny hoe ray aman-dreny no mitondra an'io teto ary mbola ray aman-dreny hatramin'izao ka nareo zao tanora amin'izao fotoana zao ho ray aman-dreny ihany koa hitondra an'io ka rehefa voadio zao tsika zao le zavatra mba tsy hisy tsony ny sakatsaka ao aorianao dia fiangaviana any anazy zany miangavy ekeo le zavatra fangatahako ahembotra roa taona fotsiny eo no antsitsika ny kickboxing eto Madagasikara. Mitoetra ny fampiofanana sy ny fizarana atsekefa tanterahiny Maître Kelly amin'ireo maître de salle eto Antananarivo ary vonona trano ny tenany hitondra ny anjara pirikiny amin'ny fanarenana ny kickboxing eto Madagasikara. Erina ao anatin'ny sehatry ny baolina kitra isika iresaka ny beach soccer izay taranja iombonana ry efa nitondra ihany koa avo ny voninahim-pirenena tamin'ny fotoanandro ny bareny Madagasikara taty amin'ny sehatra afrikana toy izany ihany koa ny sehatra maneran-tany raha ity baolina kitra lalaovina amin'ny tora-pasika ity no resana ho fanetsehana indray sy fampiroboroboana ho an'ity taranja ity dia isy ny fifaninanana goavana izay ho tanterahana any Vatomandry any izy io dia efa etsika fanao ihany koa any Vatomandry any ao anatin'ilay hoe Dola Beach Festival izay matetika moa dia amin'ny fotoana ny Pasika iny izay no anatanteran'izy ireo an'izany setry ny baolina kitra lalaovina amin'ny tora-pasika izany mbola ikantona avao somy sary ny tantely Andriamelo. Etsika lehibe iray nampivelatra ny taranja beach soccer na ny baolina kitra lalaovina amin'ny tora-pasika teto Madagasikara ny festival Dola Beach toy ny isan-taona dia tanterahina amin'ny fetin'ny Pasika ity etsika ity ary isy fananagoavana andraisan'ireo ekipa sangany manerana nosy anjara eo amin'izay taranja izay isy ny sokajy lasy vavy ao anatin'ny fifananana. Ny sport favori ao anatin'le izy dia ny beach soccer lasy vavy open dia misy ihany koa ny rugby beach misy ihany koa ny azakazaka amin'ny tora-pasika sy ny maro hafa tsy voatanisa zany fa asongadana antsika zany ny beach soccer satria anisany io taranja io no anisany na andehanan'ny ekipam-pirenena malagasy lavitra amin'ny tontolo ataoko hoe baolina kitra satria mbola tafiditra ao anatin'ny baolina kitra ihany ny beach soccer fa amin'ny tora-pasika anisany tsy mbola nisy ny sport collectif nafahantsika nandray anjara tamina coupe du monde sy nazahoantsika ny amboaran'ny kanina raha tsy io beach soccer io zany hoe anisany manao promotion beach soccer koa zany ny association Dola Beach mamparitaka an'io ary manamafy sy miangaly an'io taranja beach soccer io be dia be no miantso aloha hatreto hoe hoavy zay fa zay moa miandry tsy sanatria hoe tsika anateran-kira indray no milaza tsy mahay fa miandry ary tsy voafetra mihitsy fa niza na avy any ivelany ara tsy eto Madagasikara tonga
ifaninana amin'izany hoe beach soccer izany raisitsika foana. Maro taranja ara-panatanjahantena 8 amin'ity festival ity izay hotanterahina ny fahatelo ka hatramin'ny fahinan'ny volana aprily any Vatomandry, ary isy ihany koa ireo hetsika ara-kolotsaina maro samihafa izay anasongadinana ny kolotsaina petsy misaraka. Izay no mahakasika ny baolina kitra lalaovina amin'ny torapasika izay fa iresaka kluba ny 3FB kosa isika izay kluba eo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka ary tsy vao izao no nafantarana an'izany 3FB izany indrindra teo amin'ny setry ny tontolon'ny baolina lavalava na ny taranja rugby fa ankoatr'izay dia manana atleta ao anatin'ny skajim-pifaninanana maro izy ireo tsy ao anatin'ny hoe rugby fotsiny fa na setry ny ayady izany na ao anatin'ny setry ny azakazaka ihany koa ny eo anivon'ity mpitantana ny taranja ity kluba ity izay mametraka ihany koa fanamby vaovao amin'izao taona 2024 izao ny anatsarana sy ampiroboroboana ny fanatanjahantena eo anivon'ny 3FB izay arahantsika vetrany ny famidinana. Kluba manana maizy azy ary namolavola atleta maro izay nitondra avy nivonam-pirenena ny 3FB na ny ekipa ny fahasalamana. Ho fameloma maso indray ity kluba ity dia nikarakara fifananana ho an'ireo mpikambana rehetra ny 3FB ka taranja efatra no nanjaisana anjara dia ny basketball, ny baolina kitra, ny volleyball ary ny tsipy kanety be. Somary natoritory kely izy io tao anatin'ny taona vitsivitsy fa kosa nivelominay. Natomboka anay zany tamin'ny alalan'ny fanaovana an'ilay taontsika hoe lancement officiel ny 3FB izay natomboka tamin'ny 25 marsa teo. Mandritra n'izany famaranana izany dia misy ny démonstration an'ireo discipline rehetra misy ato amin'ny 3FB androany famaranana. Eto izahay dia isaotra ny ramatoa minisitra satria raha tsy izy nandray ny fanapahan-kevitra dia nosarotra ny nameloma maso ny 3FB indray. Isaorana ihany koa ny directeur centraux rehetra eo anivon'ny ministère ny fahasalamam-bahoaka izay nandray an-tanana amin'ny fikarakarana n'izao lancement officiel izao. Hatreto dia ny ohatran'ilay nieritreretinay ary angamba n'ilay tanjona satria tanteraka ny fikarakarana rehetra ary tsisy ny olana fa totosa somatsara daholo ny fikarakarana izay nieritreretina hatramin'ny voalohany. Ho famporisihana hatrany ireo atleta izay mitondra avy ny voninahitry ny kluba dia isy hatrany fijerena manokana azy ireo. Isan'ny famporisihana ny atleta mba hanamafy kokoa ny performance-any. Ngamba ny tsara sy mendrika raha ohatra ka hoe koraisina mpiasa ny fahasalamana izy raha tena hoe manome an'izay lazan'ny 3FB sy manome an'izay lazan'ny mpiasa ny fahasalamana zay izay efa fanao hatramin'izay. Maromaro ny atleta izay efa niraisina mpiasa ny fahasalamana amin'izay fahazahoana trophée zay. Dia ngamba ny ataoko hoe tsara raha miverina sy horaisina mpiasa ny fahasalamana izay atleta rehetra amin'ny discipline rehetra manome lazan'ny 3FB. Taranjam-panatanjahantena maro no hita eo anivon'ny kluba ny 3FB ary anisan'ny tena nafantarana azy ireo ny taranja baolina lavalava, eo ihany koa ny taranja yady. Izay ny mahakasika ny kluba ny 3FB izay fa arahantsika manaraka indray kosa mbola fampiroboroboana ny setry ny fanatanjahantena ihany indrindra fa ho an'ireo tanora saingy misetry ny taranja basketball kosa misy an'ilay kluba ny Anas Academics izay mitaiza sy mamolavola ireo ankizy anisan'ny palmarès efa azon'izy ireo ohatra ny teo amin'ny tompon-daka ho an'ny sokajy latsaky ny 12 taona amin'ity taona 2024 ity ihany koa dia fanamby lehibe no entin'izy ireo mba mivoarana an'izay hoe fitaizana ny tanora eo misetry ny fanatanjahantena izay arahoary ny fanadiadiana. Sady mampianatra fanatanjahantena ho an'ny taranja basketball no manabe mitaiza ireo tanora mba ho tonga olombanina amin'ny alalan'ny fanatanjahantena ny club Anas na ny Academics. Ahitana ireo sokajy taona maro manomboka amin'ny latsaky ny 10 taona, 12, 14, 19, 20 amin'ny ankapobeny efa tsara raha ny vokatra azon'izy ireo 5 tanjona ny mbola azo palmarès ambony kokoa. Ny tanjona igoavana ihany koa dia mba ho tafakatra hatratra n'izany dingana hoe azony titre championnat de Madagascar zany ao anatina kategoria. Dia eo ihany koa ny sokajy NMB izay tamin'ity taona ity vao miforona dia tanjona lehibe ihany koa ny hoe mba ho qualifié hanao an'izany championnat national zany ny sokajy zazavavy NMB.
taona lasa ny jerena sy ny teo azo lazaina hoe niakatra mivoka satria tsy latsaka izany zao ny kategoria any be dame voaforona nefany efa nahazo efa voalohany tanatina pré-saison tanatina fanomanana teo ihany koa ny pré-saison izay nomaninay izay tena nahitana vokatra maromaro satria presque ireo kategoria rehetrarehetra reo dia nahitana vokatra tsara avokoa. Fandresena ao anatina resaka fitezana ihany koa ny tena tanjona ao anatin'ny fanatanjahantena indrindra ny club anasy dia mangataka fanohanana zany zay satria manana vision lehibe zay amin'ny fikolokoloana ny ankizy nisy araka izany ny fivoriam-be ny arahany Brop tantana ny club notron'ireo ray aman-dreny izay mifanome-tanana ao anatiny izany fandrindrana ny fitezana ny ankizy izany satria dia ny ankamaroan'izy ireo dia mbola ankizy mianatra avokoa kanefa tsy maintsy mivelatra ihany koa araka ny safidiny ao anatiny tontolon'ny fanatanjahantena. Nandritra izay fivoriana izay no nanamafisana hatrany ny rindran-damina amin'ny anatsarana ny vokatra ho an'ity klubany Anasa Académique Saity. Miroborobo ny setry ny fanatanjahantena ho an'ny ankizy kely izay mba tsy ilazana ohatrany hoe maniry toy ny hanana mihitsy ireo sekoly ny baolina kitra ao anatiny taranjam-panatanjahantena samy hafa raha ny resaka ny akademika isika dia isan'izany ohatrany amin'ny setry ny baolina kitra kosa ho any amin'ny faritra avaradrano iny izay nanangana fikambanana iray vondronan'ireo sekoly ny baolina kitra sy ny kluba ao anatin'ny distrikana avaradrano. Tanjona dia ny ahafahana mampivoatra sy mampandroso atrany ny baolina kitra any amin'ny faritra avaradrano io. Nisy araka izany fifaninanana ho karakarainy fikambanana ary misokatra ho an'ny kluba rehetra izay fifaninanana izay mba entina hoe sady mifanakalotra kefa ihany koa ireo ankizy samy katita kely ao anatin'izay sekoly ny baolina kitra izay kanto Ranaivoarisao no amidina azy. Tafatsangana ara-panjakana ny fikambanan'ireo kluba sy sekoly ny baolina kitra ao anatin'ny distrikana Avaradrano. Fikambanana izay antsoina hoe AEFA 103. Tanjona ho azy ireo dia ny anamafisana ny firaisan-kina sy ny fifampizarana tsekefa eo amin'ireo samy mpilalao sy ireo mpitantana. Ny antony dia ampivelatra ary ampivoatra amin'ny baolina kitra ety amin'ny distrikta Avaradrano. Isan'ny mpikambana ao anatiny aloha zany ny hatreto dia eo amin'ny 12 eo. 12 fa izany akory tsy misakana an'ireo ekipa hiditra ho mpikambana. Hatreto aloha zany tsy misy critère hoe sokajy taona firy fa izay manana école fotsiny na manana catégorie firy taona izy na firy taona ka ety amin'ny faritra Avaradrano dia mety daholo. Ny fampizarana tsika efa arak'izay leo isaky ny telo volana zay no fampizara ohatran'izao hitanao zao dia isy fotoana zay mifampiantso zay le ao aminatin'le membre dia misy fampitana inona ny anatsarana an'le football amin'le ankizytsika eto Avaradrano. Amin'izao fitsanganan'ny fikambanana izao dia isan'ny fifananogoavana tanterahiny AEFA 103 eny amin'ny Fofigry Lafy. Le sokajy fananana isety zany tsy zany hoe lisety zany fito taona midina dia misy ny 9 sivy taona midina dia misy ny 11 araky amby folo taona midina dia misy ny 13 telo amby folo taona midina dia misy ny 15 dimy amby folo taona midina dia misy ny 17 dia fito amby folo taona midina dia misy ny féminine zany vehivavy zany le izy dia manomboka amin'ny 7 aprily io mandra-pahatonga ny 11 misokatra ho an'ny rehetrarehetra zany le izy matoa navoakana any amin'ny tambazotra rehetrarehetra dia misokatra ho an'ny rehetrarehetra izay vonony. Atsivona fifa maro ireo mpilalao no volavolaina sy efa nitondra avy ny voninahim-pirenena nivoaka raha ho an'ny distrikana Avaradrano manokana. Hoentsika mamarana ny fandarana kosa amin'izao takariva izao dia nisy setry ny fiofanana eo anivony sport équestre na ny azakaza tsoavaly izay anatanteraka fiofanana ho an'ireo mpanazatra eo amin'ity taranja équestre ny eo anivony fédération malagasy ny taranja ity izay nisy mihitsy ny fanafarana manam-pahaizana manokana avy any amin'ny fédération na iraisam-pirenena mitondra izany fiofanana izany naritra efatrandro nototsaina teny Ilafy teny mbola hoentsy ny kanto Ranaivoarisao hatrany amin'ny sariny tantely Andriambelo.
misy hatrany isan-taona ny fanavaozana andreo lafiny ara-teknika sy ny fitsipiky ny fifananana ho an'ny taranja ekestra maneran-tany mba ahafahan'ireo mpanazatra malagasy eo amin'ity taranja ity manaraka izay fivoarana misy izay dia nanavatra manam-pahaizana manokana roa avy amin'ny federasion'ny raisam-pirenena ny federasiona malagasy izay nahitana ny Nazim Sebianina sy Marc Fister. Fahatongavan'ny zareo aloha dia hery lehibe ho anay fédération sy ho an'ny cavalier ny coach indrindrandrindra satria be dia be ny tourmarque ara-teknika izay mbola tsy fantatra ny équipe ny zahay ny fédération malagasy amin'ny maha international andro zareo dia efa tafiditra ao anatin'ny niveau international zany l'équipe malagasy amin'ny fiezaka izay atao amin'ny fanatanterahana ny resaka teknika rehetrarehetra. Izay moa nahatonga ny zareo tonga aty nafarana ny zareo manokana mba ahafahan'ny zareo zany mba ahafahantsika malagasy zany hitovy lenta amin'ny ekipa rehetrarehetra manerana ny zao tontolo zao. Tsara be dia tsara be tokoa ny formation ara-teknika izay nomendry zareo satria formendry manome tourmarque ny ny coach zareo amin'ny resaka coaching dia eo amin'ny resaka tout ce qui est technique zany eo amin'ny fomba fanatanterahana ny concours izany hoe ny terrain ny resaka teknika sy ny pitsopitsony rehetrarehetra fametrahana ny obstacle fametrahana ny comportement an'ny cavalier sy ny comportement an'ny cheval zany avant an'ny concours zany dia mino sy matoky fa tsy dia sarotra le izy fa resaka volonté le izy mino sy matoky za fa ny coach malagasy aloha atreto ny fahitako anazy ny coach sy ny nahatra amin'ny groupe mary dia manana finiavana te hivoatra zany eo amin'ny resaka équitation. Mahafinaritra koa moa ny fahatongavan'ny zareo be dia be ny zavatra mbola tsy fantatray nefa naterindry zareo aty amintsika le izy noho ny mba hoe ny fandraisana anjarany zareo zany dia ny partager zany zareo ny fahaiza-manao ny avy any ivelany mba hoentiny aty amintsika ahafahantsika manatanteraka ary tena azo tanterahana tokoa izany zay tourmarque nomendry zareo. Manana ny fahaiza-manao ireo mpanazatra sy ireo atleta malagasy ary manatena ny firoborobony ity taranja ity eto Madagasikara ireto manam-pahaizana manokana ireto. Oui, bien sûr. Je pense que la fédération malgache a un rôle important à jouer là-dedans parce que c'est elle qui va donner et qui va impulser la volonté aux cavaliers, aux officiels de progresser. Et la porte est ouverte à tout le monde. C'est très facile de progresser et d'acquérir de l'expérience et de monter dans des concours si on a la volonté, on a la passion surtout des chevaux. Mais je pense que si on le veut, on peut, dans tous les cas. Et les cavaliers malgaches peuvent monter, ça sera petit à petit, par étapes, mais peuvent monter à des concours internationaux. Il faudrait qu'on les structure et qu'on les aide un peu à mieux voir les objectifs et pour y aller étape par étape. Mbola ito izao fifanana izao ary ho an'ny federasiona malagasy dia manam-pikasana anjay anjara amina fifanana iraisam-pirenena izy ireo amin'ity taona ity. Izay ihany koa no namiarana ny fiarantsika tamin'izao takariva izao azadinoana fa rapitso amin'ny 12 ora atoandro ny lalao faharoa lalao ara-piralahiana tanterahany Bareny Madagasikara ao anatin'ny fenêtre FIFA eny amin'ny Emira Stadium any Turquie no totosaina izay fionana izay ionany Zalang National ny Guinée Équatoriale sy ny Bareny Madagasikara manaraka indray ny fotoanantsika ao anatin'ny fandarana kiantsy felo matoboko.